Dia amin'ny fifaliana lehibe indray no azafady tsy mahatapaka kely connexion-tsika. Faly indray ny tenako androany miaraka amintsika atao anaty groupe hianatra ten'Andriamanitra indray tsika androany dia fampianarana vaovao nefany fanamafisantsika ny finoantsika sy ny fanarahantsika n'Andriamanitra foana moa ny fampianarana rehetra izay atolotra anareo eto dia manasantsika indray hiaino hatramin'ny farany famelohan'izay aloha dia endaontsika aloha hivavaka ho an'izany fampianarana izany. Jesosy eo misaotra anao izay satria omenao Andriamanitra tombony lehibe afaka hamantatra ny sitraponao ary indrindra Jesosy hoe tianao izay tena hitombo amin'ny fahamarinana. Tianao izay Jesosy hitombo amin'ny fahamasinana amin'ny fanarahana anao Jesosy satria ny tanjonao Andriamanitra dia ny ahavonjy anay tsirairay avy reto. Ny ahatonga anay Andriamanitra tsy hisy ho tavela eto amin'ity tany ity fa tena hiakatra ho any aminao. Ary na dia ho tonga aza ny fotoana Jesosy elana eto amin'izao tontolo izao na dia amin'ny alalan'ny fahafatesana aza dia ho voavonjy ny fananay. Satria izany indrindra Jesosy nahafatesanao teo ambony hazo fijaliana mba hahatonga anay hanana fiainana mandrakizay. Dia misaotra anao Jesosy androany angatahako indray ianao hanatrika an'izao fampianarana izao. Tendreo ny lelako. Ianao ihany koa hamangy ny olona rehetra izay mandrea ny fampianarana ity Jesosy. Hamangy ny fon'izy ireo ianao mba hahatonga an'izy ireo anaiky ny sitraponao Jesosy hahatonga an'izy ireo Andriamanitra ho tany lonaka ny riny izany teninao izany. Ho vonaitry ny anaranao irery ihany satria ny teninao no mitondra fiainana. Ny teninao no mitondra fanafahana. Ny teninao Jesosy no mitondra fahazavana eo amin'ny fiainanay. Hanala ny aizina rehetra dia misaotra indrindra Tompo hanao ny voninahitra mandrakizay. Halleluja. Amen. Hianatra indray antsika androany zavatra izay ohatrany hoe tsotsotra ihany nefany tena ilayntsika satria tena fototra ny fanompona an'Andriamanitra mihitsy ny zavatra hianarantsika eto androany. Hianarantsika momba ny fahaterahambaovao. Izay izany hianarantsika androany misy ten'Andriamanitra avy hatrany jerentsika ao amin'ny Korintianina faharoa toko 5 andininy 17. Korintianina faharoa toko 5 andininy 17 tena efa haintsika loatra izy ity manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Izay izany no hodiniantsika androany hianatra momba ny fiainana ao aorianan'ny fibebahantsika izany androany. Le fiainana ao aorianan'ny fibebahana, le fiovana ao aorianan'ny fibebahana satria ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe efa lasa ny zavatra taloha. Indro izy ny ten'Andriamanitra tonga vaovao ireo. Ijery ten'Andriamanitra faharoa sahatsika betsaka moa ny verset hojerentsika eto na dia fitinina ihany aza ny fampianarana. Jaona toko 7 andininy 7. Jaona toko 7 dia tsy maninona tombokantsika ny andininy voalohany mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny soramandry dia milaza hoe niresaka Jesosy tamin'ny Nikodemosy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy mpanapaka tamin'ny Jiosy. Izy nakao amin'i Jesosy noho ny alina ka nanao taminy hoe raby fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Jesosy namalika nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy, ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ny akibon-dreniny indray va izy ka ateraka? Ajanontsika eo. Nikodemosy araka ny ten'Andriamanitra dia fariseo. Izany hoe olona efa ao anatin'ny fanompona. Olona tsy any ivelan'ny fanompona izany fa efa ao anatiny. Efa mpanao raharaham-pivavahana amin'ny mahafariseo azy i Nikodemosy. Fa teto Jesosy dia niteny manao hoe lazaiko aminao marina fa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy hahita ny fanjakan'Andriamanitra. Dia hozy izy Nikodemosy hoe ahoana ny fomba aterahana indray hozy izy raha efa lehibe ny olona ary tena mipetraka tokoa izany fanontaniana izany. Ary izany fanontaniana izany mandrakity ny androany dia mbola mipetraka. Izany teny izany mbola mipetraka. Jesosy eto dia mitodika amin'ny olona tahaka Nikodemosy
Zany hoe olona efa manao raharaham-pivavahana, olona efa mieritreritra ny tenany fa lehibe. Ozy izy ny ten'Andriamanitra ny amin'ny apokalipsy hoe aleoko ho mangatsiaka na ho mafana ianao, fa raha matimaty ianao ozy ny ten'Andriamanitra dia alohan'ny vavako. Zany hoe zany ny fariseo eto dia voakilasy ao anatin'ny olona matimaty, satria jerena tohatra nefa lehibe ihany izy raha mifanompoana, satria manao raharaham-piangonana izy mivavaka izy miditra am-piangonana tsy tapaka mihitsy izy fa zao anefa ny zavatra mahagaga mbola tsy nateraka indray izy. Dia marina tokoa ilay havana malala satria mipetraka mihitsy zany hoe ahoana moa no fomba iverenana ho ateraka raha toa ka efa lehibe. Ary zany mihitsy ilay havana no olana amintsika amin'izao andro farany izao. Ny olona anisan'izany ny tenanay izay vavolombelona tena hijoroako vavolombelona amintsika. Izahay izao dia mbola kely dia efa notezaina tamin'ny finoana kristianina. Dia tany am-piangonana foana. Dia FJKM moa no finoanay tamin'izany. Dia nanao chorale, nanao sekoly alahady dia nanao chorale foana mandra-palehibe. Dia nanana tanjona foana hoe chorale aloha ny hatreto dia tany natao mariazy dia mety ao rindrina kely eo efa nisy ny teny mihitsy andao amin'izay nareo mba mirotsah dekona fa ho fidiana dekona nareo izay mivady zany tany zany fotoana zany. Dia nieritreritra tokoa zay havana hoe efa lehibe satria zahay tena ao anatina valana fanompoana an'Andriamanitra ary tena mivavaka zay manao chorale zany zay tena amin'ny fonay rehetra mihitsy ary nieritreritra ny androso tamin'izay lalan'izay. Fa zao anefa ilay havana rehefa nandeha tokoa ny fotoana tonga ny tany amin'ny taona 7 sy 10 tany izay mivady dia rehefa tena tao anatina olana mafy problema ngeza be tsy voavaha dia teo amin'izay vao tena hoe aiza no ale, inona moa zany ny atao. Dia nanomboka tena nitady an'Andriamanitra amin'izay, nanomboka tena niotra kokoa, lasa niampy kokoa le etaetan'Andriamanitra, le fitadiavana an'Andriamanitra satria ao anatina fampiretana. Fa rehefa tateo aoriana ry havana malala tao anatin'ny volana vitsivitsy rehefa nandray an'i Jesosy amin'izay zay ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay dia nanomboka amin'izay zay teo vao nahita an'izany hoe tena ny fo ara-panahy zany. Teo zany zay vao nahatsapa hoe nandray an'i Jesosy amin'izay. Dia eo zay vao mandinika rehefa tateo aoriana amin'izay satria nitohy tamin'izao lalan'izao izy tena hoe ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay. Teo zany zay vao nateraka, teo zany zay vao nandray an'i Jesosy. Dia rehefa tateo aoriana amin'izay zay mivady dia tonga saina hoe aika itsika taloha nieritreritra ny tenantsika fa lehibe, fa kaitsika mbola tsy nateraka indray. Satria ilay toy an'ny ten'Andriamanitra dia milaza eo ambany eo ozy izy Jesosy hoe eo amin'ny andininy eo amin'ny andininy ambanimbany eo amin'ny andininy teo amin'ilay toy an'ilay ten'Andriamanitra teo ihany. Raha tsy ateraka indray ianao izy eo amin'ny andininy 5. Jesosy namaly hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Aika ry havana malala talohan'ny fotoana izay tena nifoazana ara-panahy, aika izay mbola tsy nateraka indray. Eo indrindra ilay olana mahatonga ry havana malala sarotra mihitsy amin'izao fotoana izao ny mitory fahamasinana satria ny olona dia mieritreritra fa efa lehibe izy. Zahay izao taloha nandray ny fanasan'ny tompo tany amin'ny FJKM tsara zany, fa zao aika izay mbola tsy nateraka indray. Dia nanaiky mihitsy aloha ny hetry ny verina tahaka ny zazakely. Dia zay vao nahatsapa hoe hay ve izay teo vao nateraka izay. Tsika ny havana tena eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra dia marina mihitsy ny ten'Andriamanitra hoe aleoko mangatsiaka. Ny olona mangatsiaka dia tsy mbola nateraka, tsy mbola matimaty, zany hoe tsy mbola nanombotra ny Paoly apôstôly zao
tany amin'ny tena atsika tanteraka tena nangatsika mihitsy tena tany amina toerana tena tsy nisy Andriamanitra, tena tsy nisy tontolon'Andriamanitra zany mihitsy ny fiainana, tsy nisy resaka Jesosy zany. Fa avy eo izy rehefa nifanena tamin'i Jesosy tonga dia nivadika tany amin'ilay nafana be amin'izay. Tany amin'ilay tena nateraka indray teo amin'izy nifanena tamin'i Jesosy no nateraka indray tonga dia nafana be izy. Fa ry havana malala, Jesosy eto dia mitodika amin'ny olona tohatra nefa lehibe kanefa mbola tsy nateraka indray. Izay mihitsy zany le ten'Andriamanitra eto. Dia mila mieritsika. Ny ten'Andriamanitra dia milaza manao hoe ratsy ateraka. Ny zazakely rehefa ateraka ry havana dia izao. Ny olona rehefa ateraka zany dia mahita tsara tsika izay manana zazakely izay efa nitaizana. Itsika tsy nitaiza koa fa mahafantatra tsara hoe ny zazakely zany rehefa ateraka dia tsy manana safidy. Tsy manan-tsafidy. Ankoatra ny resaka toe-po moa zany efa toriana amintsika foana ny toe-po, ny toe-panahy ny zaza, ny fahamoram-panahy ny zaza, ny fitiavan'ny zaza, ny fahatsoram-pon'ny zaza. Ny zazakely ry havana tsisy an'izany mbola hoe mialonalona zany, ny olona mialonalona olona zany. Ny zazakely tsy mahay tsara velatsia, ny zazakely mahadio am-po, ny zazakely mora hitsy, tso-po, be fitiavana ny zazakely. Marina ny zazakely, mahitsy fo, tena tsy miolakolaka. Rehefa noana izy dia miteny hoe noana dia meo sakafo dia izao no tiako hohanina, tsy miolakolana, mahitsy tsara. Fa ankoatran'izany ihany koa ry havana malala ny zazakely dia tsy manana safidy izy. Ny zaza zao rehefa teraka dia tsy izy mihitsy no misafidy hoe ry misy akanjo menamena dia ry akanjo menamena ry ampanaovina anary neny. Na hoe ry misy salopety dia ry salopety ry dada alaina ampanaovina anako. Fa zao le ray aman-dreny no mahita hoe ity akanjo ity no tiako ampanaoviko ny zanako. Dia ampanaovy le ray aman-dreny dia alaina sary, vidianana akanjo mafatifaty kely misy nononorsa sy ny sisa dia alaina sary dia mafatifaty efa samy nanao an'izany daholo tsika izay efa amin'ireny mpianakaviana. Satria tsika no mahita hoe mafatifaty be le zaza ao anatin'ilay akanjo fa le zaza nge tsy mahafantatra akory e. Na akanjo ina ny ampanaovanao azy eo na ina tsy fantany akory iny hoe manahoana izy ao anatin'iny. Fa ianao no mahafantatra hoe ity no mahatsara n'ity zanako ity, ity no ataoko ho an'ity zanako ity. Zay zany le resaka fahateraham-baovao mbola hitoy moa tsika ao anatin'izay. Jerentsika ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Efesianina vetivety ange. Efesianina toko faha-efatra andininy faha-efatra amby roapolo. Efesianina toko faha-efatra andininy faha-efatra amby roapolo miodikodina eo ihany tsika. Amin'ny anaran'i Jesosy tsy manao hoe andininy faha-roa amby roapolo azafady atombokontsika ambonimbony eo. Mba hialanareo ny toetrareo taloha araka ny fitondran'ny tenanareo fahiny, izay miasimba araka ny filan'ny fitaka. Fa mba ho avaozina kosa ianareo amin'ny fanahin'ny sainareo, ary mba ho tafinareo ny toetra vaovao izay noforonina araka n'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Dia jereo tsara eo amin'ilay toetra misy roa kely eo manaraka tsara tsika amin'ny ten'Andriamanitra dia mahita an'izay. Misy roa kely eo eo amin'ilay hoe toetra. Dia ry ambany ery amin'ilay roa kely misy hoe olona. Zany hoe io le hoe toetra io zany dia ohatr'izao hoe ary mba ho tafinareo ny olona vaovao izay noforonina araka n'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Olona vaovao. Ho tafinareo izy ny ten'Andriamanitra ny olona vaovao. Nao jerentsika ihany eo ihany tsika jery dia ohatr'izay ihany mihodina eo foana Kolosianina 3. Kolosianina toko fahatelo andininy fahavalo. Ho jerentsika nge izay amin'ny anaran'i Jesosy. Kolosianina toko fahatelo andininy fahavalo. Fa ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy, ankehitriny esory koa izao rehetra izao dia fahatezerana, fiafonafonana, lolo-po, fitenenan-dratsy, teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo. Aza mifandainga ianareo fa efa narinareo ny toetra talomba amin'ny asany, ary efa notafinareo ny toetra vaovao izay avaozina ao amin'ny fahalalana tsara araka ny endrika izay nahary azy. Aleloia.
eo am'le roa kely teo ihany eo am'le toetra misy hoe efatra kely eo efatra kely indray ny anazy de ry ambany ery misy efatra kely de hoe olona ihany le toetra olona de raha ohatra zany ka hovaitsika hoe olona zany le toetra eto de hoe ary efa notafinareo ny olona vaovao izay avaozina ho amin'ny fahalalana tsara araka ny endrik'izay nahary azy olona vaovao. Eto zany ny ten'Andriamanitra de manindry tsara hoe ny olona ao amin'ny Kristy tokoa de tena olona vaovao. Efa lasa ny zavatra taloha. Inona ary le zavatra taloha? Le zavatra taloha ry havana malala de ny zavatra rehetra mihitsy io zany tsy ny toetra rery io, ozy izy ny olona hoe miova fo. De marina tokoa fa miova fo. Fa rehefa miova fo ny olona anankiray de hita ety ivelany ny fiovam-pony. Ny zavatra ao anatin'ny fo ihany no mivoaka eny ivelany. Zay zavatra ao anatin'ny fo ihany no hita eny ivelany. Ry havana malala somary hiditra kely amin'izay resaka fahamasinana zay mihitsy tsika androany. Hijery tantara tany aloha be tany aloha tsika de ny tantaran'ny Eva. Andao tsika hijery any amin'ny Genesis. Genesis toko 7 efa haitsika tsara io tantara io. De ny fotoana anankiray nidiran'ny fahotana teto amin'izao tontolo zao tamin'ny alalan'ny Eva. Zay zany tsara tsindritsika tsara hoe tamin'ny alalan'ny Eva no nidiran'ny fahotana teto amin'izao tontolo zao. Andao jerentsika aloha mialohan'le Genesis teo Timoty voalohany toko 2:4 hijerentsika an'izay hoe tamin'ny alalan'ny Eva izay. Timoty voalohany toko 2:4. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izay ten'izay manao hoe ary tsy Adama no voafitaka fa ny vehivavy no voafitaka ka de tonga mpanota. Tsy Adama no voafitaka fa ny vehivavy no voafitaka ka de tonga mpanota. Tsika zany ravana malala tsy adinontsika mihitsy alohany fa ny vehivavy no nalaim-panahy nampiditra ny fahotana teto amin'ity zao tontolo zao ity de Eva zany. Fantatsika tsara ry havana ny tantara fa rehefa tonga tamin'ny fotoana anankiray nisy an'le voankazo teo ampovoan'ny sa. De teo foana io voankazo io. De zao ny zavatra nampalahelo tonga Satana naka fanahiny Eva. Ry havana malala fanontaniana mipetraka de zao naninona tsy Adama no nalainy devoly fanahy. Tadidio tsara ry havana fa ny devoly de manara-maso isanandro izy. Manara-maso izy. Nisy fotoana Jesosy nalainy ny devoly fanahy tamin'izy avy ny fadianina 70 andro sy 70 alina. Satria fantatry ny devoly tsara ny zavatra azony mangalana fanahiny Jesosy teo raha nanaiky Jesosy de ny momba ny mofo satria Jesosy tena nona tamin'ny fotoana io. De nieritreritra mihitsy Satana hoe eto ny avoazako satria nona tsara mihitsy izy zao raha mofo no proposeko azy de mino fa ho azoko izy. De teto ry havana malala Eva. Za tena mino ry havana tsy voasoratra ato anatin'ny Baiboly zany. Fa matoa ry havana malala ny devoly avy hatrany de samy atakehany Eva. De fantatry ny devoly ary efa narahany maso Eva talohan'ny fotoana izay natongavany naka fanahiny Eva io. Efa narahany maso. Io voankazo voarary io de efa teo ampovoany teo foana io. Teo ampovoan'ny sa mipetraka teo. Fa zao ry havana malala Eva mety isanandro efa mandalondalo eo foana ihany. Mijery io voankazo voarary io ohatran'ny mafinaritra. Efa manomboka misy fitsiritana ohatran'ny hoe mitoditodika ny foana, mijerijery any foana. Ary nandritry ny fotoana ela. De ozy amin'izay Satana hoe ohatrany ho tratrako ty vehivavy ty. Satria sady nandinika ny Eva Satana no nandinika ny Adama. Fa tany amin'ny Eva no nirona kokoa ny sain'ny Satana satria fantany efa nisy zavatra hitany tao ry havana. Hoe ohatrany moramora amiko ny andavan'ity vehivavy ty satria toditodika ny foana izy isaky ny mandalo eo ohatra zany. Ohatrany efa hitako mitsiriritra ihany izy. Atosiko kely fotsiny io de tafalatsaka tanteraka. De zay tokoa moa ny zavatra nitranga ary nampalahelo fa tafalatsaka tao anatin'ny fahotany Eva. Ninana an'le voankazo.
ry havana malala ny fototr' io zavatra io dia tsy fahonoana tena. Manina moa no zava-ntsena hoe tsy fahonoana tena. Talohan'ny namoronan'Andriamanitra ny Adama sy Eva ry havana efa teo daholo ny zavatra rehetra. Tsisy zavatra tokony nahory mihitsy teo. Ary Andriamanitra dia niteny fa afa-po tamin'ny asa tanana izy. Na afa-po azy ny zavatra rehetra nataony. Ary nataony tena araka ny tena nahafa-po any Adama sy Eva koa ny zavatra rehetra teo ry havana. Tsisy hoe tsisy zavatra tsy ampy teo. Fa teo daholo ny voankazo rehetra, ny anana rehetra, ny sakafo rehetra, ny zaridaina mahafinaritra sy ny sisa. Complet. Fa zao ry havana malala. Tsy nahony teny Eva. Tsy nahony teny izy. Tsy ampy anazy le zavatra nomen'Andriamanitra azy rehetra efa be dia be teo. Fa le anankiray nandrarana azy mbola nitsiritiny ihany. Mbola tsy nahafa-po anazy ihany ry havana le izy. Mbola niteneny ihany hoe tiako hohanina io zavatra io. Dia natosiky ny devoly kely fotsiny izy tonga dia tafalatsaka tao. Satria efa nisy tsy fahonoana tena tao anatiny tao. Ary ny zavatra nampalahelo ry havana malala io zavatra io dia mandraka teny androany. Mbola miasa eto amin'izao tontolo izao. Io resaka tsy fahonoana teny io ry havana no mahatonga ny olona tafalatsaka foana ao anatina zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Eva ry havana rehefa ninana an'io voankazo io dia izao no tao anatin'ny sainy. Hoaniko ty fa tsy maninona io e. Dia maninona koa nefa raha izay mba mihinana an'ity zavatra ity e. Maninona. Talohan'izay aloha ry havana malala, Satana rehefa nakafana any Eva dia nandainga Satana. Novainy ny devoly le tenin'Andriamanitra. Novainy le tenin'Andriamanitra. Ndao nge jerentsika le tenin'Andriamanitra. Genesis 3:1 jerentsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny menarana dia fetsy noho ny biby rehetra izay nataon'i Jehovah Andriamanitra. Ary hoy izy tamin-dra vehivavy, anky! Efa nataon'Andriamanitra hoe aza ihinananareo ny hazo rehetra eo amin'ny sary. Fa hoy raha vehivavy tamin'ny menarana, ny voan'ny hazo eo amin'ny sary dia azona ihinanana ihany. Fa ny voan'ny hazo eo afovoan'ny sary kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza ihinananareo na tendrinareo izany fa andao matinareo. Nofitahan'ny devoly Eva. Navadiky ny devoly le tenin'Andriamanitra ry havana. Satria Andriamanitra dia namela tokoa ny zavatra rehetra ho anjakany Adama sy Eva, hohaniny Adama sy Eva. Fa teo amin'ilay voankazo voarara anankiray teo afovoan'ny sary ihany no niteneny hoe aza hohanina. Fa teto ny devoly dia namadika an'izay teny izay hoe noraran'Andriamanitra tsy hohaninareo daholo izy ny voankazo rehetra eo amin'ny sary. Voalohany indrindra aloha te hiteny amin'ny Eva ny devoly hoe Andriamanitra mampijaly koa zany Andriamanitra reo zany mba mampahory koa zany Andriamanitra reo zany. Manina koa raha tsy manao an'izany izy fa nareo ve zany dia hampahoriana ohatr'izany. Dia angezainy le problème ny Eva hoe Eva te hihinana nitsy fa tsy mihinana. Satria tenin'Andriamanitra hoe aza hohanina io. Dia iny koa ny devoly mi-amplifie an'izay zavatra izay, manangeza an'izay zavatra izay dia hoe mampahory rangaly Andriamanitra reo mampahory anareo. Dia tafalatsaka Eva ry havana malala. Ary Eva rehefa nihinana an'io voankazo io dia izao no tao anatin'ny sainy araka ny teniko anao teo hoe tsy maninona io. Alao rangahy hohanina fa tsy maninona izany io Izay mba mihinana an'io koa ve dia maninona. Indray mikaikitra nge, andramako fotsiny nge. Za nge tsy hihinana be dia be fa mba andramako fotsiny hoe ohatry ny ahoana ny tsirony io. Ary io problème io ry havana dia mandraka ty ny androany io mbola ao anatin'ny kristianina. Ohatrany hoe ota tsy dia mampanina. Ary tafiditra ny anatin'ny fiangonana mihitsy. Miala tsiny fa izay no marina. Ota tsy dia mampanina. Dia maninona koa nefa e. Tsisy an'izany e. Tsisy an'izany hoa io. Io tsy ohatr'izany fa tsy maninona izany io. Ry havana malala. Taorian'izay fiteniko fotsiny ny tantara dia taorian'izay ry havana dia izao ny zavatra mitranga. Niteraka ankaina sy abela amin'izay izy mivady. Dia inona ny zavatra mitranga ry havana malala? Any amin'ny Genesis 4 ao ambadika ao. 9:3. Nanao fanatitra Kaina sy Abela. Rehefa nanao fanatitra izy mirahalahy dia i Kaina nanolotra
ondry matavy nataony fanatitra ho an'Andriamanitra. Fa i Abela kosa nanolotra ny vokatry ny tany ho an'Andriamanitra. Dia ny zavatra nitranga tamin'io fotoana io ny fanatitra Abela nakasitrahan'Andriamanitra. I Abela sy ny fanatiny ozy izy ny Baiboly any amin'ny Genesis 4 nakasitrahan'Andriamanitra. Fa i Kaina sy ny fanatiny kosa tsy nakasitrahan'Andriamanitra. Satria nahoana ry havana malala? Nanaranaka tany amin'ny Kaina le hoe tsy maninona io. Nanaranaka le izy. Tsy maninona izany ho ahy io. Io ary rehefa manao fanatitra fotsiny ianao dia mety io. Fa tsy voatery hoe ondry matavy izany. Tsy voatery hoe zavatra anina be izany ho ahy fa tsy maninona izany io e. Aleo ny anahako le mba vokatry ny tany ireny ihany hoentiko fa sy Andriamanitra ho ahy manaiky an'io. Andriamanitra ange fitiavany, Andriamanitra ange fahasoavany. Fa ny havana malala, inona moa ry havana ny tsy tokony hanekena raha samy fanatitra ny natao ary samy ho an'Andriamanitra ange ireo zavatra ireo e. Fa nagaga ny Kaina tsy neken'Andriamanitra fa le Abela nakasitrahan'Andriamanitra ry havana. Satria tao anatin'ny Kaina le hoe tsy maninona io. Fa tadidio tsara ry havana malala fa io zavatra ohatrany tsy mampaninona antsika io. Tandremo. Io zavatra ohatrany hoe io tsy maninona izany. Tandremo ry havana. Fa tsy akasitrahan'Andriamanitra ange. I Kaina ange ry havana teto tsy hoe nanoty e. I Kaina ange teto tsy hoe nangalatra na hoe zavatra halatra nateriny teo amin'Andriamanitra na hoe nanao fahotana tahaka ny ahoana izy. Fa fanatitra ny nataony ary fanatitra ho an'Andriamanitra ny nataony. Fa le fanamaivamaivana n'izay zavatra izay ry havana malala dia tsy nakasitrahana. I Kaina tsy nakasitrahana, ny fanatitra Kaina koa tsy nakasitrahana. Ary nefa rano dia tonga tamina fahotana mafaty dia ny famonoana novonoan'ny Kaina Abela. Maty ny marina. Io ange ry havana malala efa tamin'izany fotoana izany efa ezahana vonoana ny fahamarinana e. Novonoiny Abela. Kaina sisa ny velona. I Kaina no niteraka teo amin'izay dia nitoy tamin'izay fanompoana somary nanamaivamaivana izay. Tonga ty amin'ny androntsika le izy ankehitriny. Ry havana, za androany tena hisintona ansaintsika rehetrarehetra izay manaraka fampianarana hoe andeontsika ry havana tena hitandrina. Andeontsika tena hitandrina ry havana malala. Fa tsy fantatritsika mihitsy ange ry havana fa misy zavatra indraindray ohatrany tsy dia mampaninona e. Fa tsy akasitrahan'Andriamanitra e. Ary izany no mahatonga antsika tena mianatra Baiboly ry havana malala. Izany no mahatonga antsika tena mitombo amin'ny fahamasina. Satria izany mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Hiditra avy hatrany eto moa izany ry havana malala dia ady vomanga ankirija vola dia avy hatrany dia pitserina avokoa izay rehetra tokony ho tenenina. Deutéronomia zao ohatra jerentsika. Deutéronomia toko 2:20 iverenantsika resaka fahonoana teny izay rehefa avy eo fa ito kely alohantsika. Deutéronomia 22:5. Toko 2:20 tsy maintsy vakiny ity tenin'Andriamanitra ity satria tenin'Andriamanitra izy ity dia vakina. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aoka ny vehivavy tsy hitafy fitafian-dehilahy ary aoka ny lehilahy tsy hitafy fitafiam-behivavy fa fahavetavetana eo imason'i Jehovah Andriamanitra ao izay rehetra manao izany. Tenin'Andriamanitra io ry havana malalako. Tsy olombelona no miteny an'io fa Andriamanitra. Tahaka le tenin'Andriamanitra tamin'ny Eva ihany hoe aza mihinana an'io voankazo voarary io ianao. Eo ampovoan'ny sa io zavatra io aza hohanina. Dia mitovy amin'izany ihany ry havana ity zavatra ity. Ary ny zavatra tsy pihako tsara eto dia izao. Rehefa misy zavatra eto andraran'Andriamanitra ry havana ao anaty Baiboly ao vakio ny tenin'Andriamanitra. Dia zavatra mazava be daholo ao izany tsisy hoe io zavatra io dia misy hevim-panahy. Kanefa zavatra andraran'Andriamanitra tsy atao na hoe zavatra asain'Andriamanitra atao. Ohatra fotsiny zao, ohatra zao Andriamanitra miteny hoe aza mijangajanga dia aza mijangajanga.
aza mangalatra dia aza mangalatra fa tsisy hoe inona ny eo ambadika izay hevitra aza mangalatra izay. Aza mialina dia aza mialina. Samy mahalala atao hoe mialina tsika rehetrarehetra. Eto Andriamanitra dia miteny aoka ny lehilahy, aoka ny vehivavy tsy hitafy fitafian-dehilahy, ary aoka ny lehilahy tsy hitafy fitafiam-behivavy. Fa fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra izay manao izany. Tsy maintsy vakina io satria tenin'Andriamanitra. Na dia indraindray aza tsy dia zaka ihany no mamaky an'izy io. Avy hatrany ravana malala dia fijoroana vavolombelona aloha no idirako kely mialohan'ny tohizantsika. Izaho rehefa na dia olona sao dia mieritreritra mantsy ianao hoe mbola kely izaho ty dia efa ohatr'izao. Fa tsy izaho rehefa na tena olona farak'izay tena mpametraka hevitra tamin'ny tenin'Andriamanitra taloha. Ary tena rehefa tenenina indrindrindrina momba an'izany resaka hoe fitafiana izany ahako dia tena tsy tako. Izaho amin'io mivavaka ho ahy tsy ndriako foana. Izaho mpiditra am-piangonana, izaho choral. Fa tsy zakako mihitsy izany resaka fitafy izany rehefa izany no tenenina anahako rehefa taloha. Fa ankehitriny araka ny teniko anao teo izaho vao nieritreritra hoe kay ve izaho mbola tsy nateraka indray. Fa rehefa nateraka indray ry havana malala tsy mila tenenina akory aho hoe ovay ty. Fa izaho mihitsy ny tonga dia resy lahatra avy hatrany hoe tsy mety izao fitafiko izao. Nampiana verse fotsiny sisa. Fa ry havana malala ny tenin'Andriamanitra dia miteny fa fahavetavetana, ary izao no tena zavatra iverenako amin'izay resaka fahonoana tena teo ry havana. Ny Baiboly ry havana rehefa manindry resaka fitafy dia matetika ny vehivavy foana no tsindriana ao anatin'izay. Ny vehivavy ry havana tsindriana foana hoe aoka ny vehivavy hitafy fitafiana mahamendrika, motina. Satria ry havana malala ny vehivavy foana no tratran'izay tsy fahonoana teny izay. Manindry ary ny lehilahy no ohatrany tsy dia tena voateny matetika. Ary tsika izao mahita betsaka ny olona mametraka hevitra amin'io tenin'Andriamanitra io hoe ka any amin'ny pays ohatr'izao ange ny lehilahy no manao jupe dia ny vehivavy pataloha ka any an'anina ange ohatr'izao eny afaka apetraka foana ry havana ny ady hevitra fa izao. Antany io ny tenanao. Io tenanao io izy ianao. Malagasy ianao izao miaino anazy. Izaho miteny malagasy. Eo amin'ny firenenao izao inona manao pataloha dia inona manao jupe. Tsika rehetra nge ry havana miara-mahita jereo izao reny choral reny izao rehefa manao clip na ohatran'izany dia manao akanjo lava be. Satria tsika izao tena mahafantatra tsika ry havana fa reny no atao hoe fahamasinana. Tsy mahafantatra an'izany tsika. Fa ny olona manao akanjo lava dia fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra reny. Fantatritsika izany. Dia tsika nefany ary ohatran'ahy koa izaho koa taloha dia ohatr'izany mihitsy te hiady hevitra satria manina tsy foy ilay zavatra. Ary ohatran'ny hoe somary mampiomehy kely moa izy ity satria niatra tamiko. Ozy izy indraindray mantsy nivadiko hoe nivadiko taloha nifoka sigara be mihitsy dia nisotro toaka be mihitsy. Dia efa afaka tamin'izany izy. Dia izao zavatra teneniko hoe izaho ohatrany mandinika ry dada hoe ohatrany moramora ny elanao tamin'ny sigara sy ny toaka noho ny elanay vehivavy amin'ity pataloha ity. Satria ohatrany hoe sarotra be mihitsy rehefa io mitonga eo anatrehan'io io tenin'Andriamanitra io dia mandratra sofina be ary tena mitondra ady hevitra avy hatrany io. Mahagaga ry havana. Fa ny lehilahy miala toaka sy sigara izany tena ohatrany mbola mora. Satria ny tsika misy foana hoe ka mangatsika ny androko. Izaho tsy mataty izaho tena mpanao an'izany mihitsy taloha. Izaho tsy mataty mangatsika izany ry havana. Fa rehefa niala tamin'ilay izy nefa tonety ihany ilay izy. Ary ny tena nalasa an'izayko dia izao. Itsika miteny hoe tsy mataty antsika mahatonga antsika manao pataloha. Anefany rehefa mafana koa ny andro toa mbola manao pataloha ihany ary ilay vehivavy. Andro efa tena migaingana efa canicule 35-40 degré mbola manao jean daholo ihany ny vehivavy. Anefa ny milaza tsika fa hoe ny atsika mangatsika ihany dia tsy mataty tsy manao an'io zavatra io. Ry havana malala andaontsika androany andinika ny tenantsika. Teniko foana ty manao hoe ianao rehefa manompo an'Andriamanitra dia aza miseho référé amin'olona, aza maka référence olona.
Zary avana tsy sakako référence afa-tsy ny tenin'Andriamanitra. Za tsy mijery nizaniza ary tsika eto raha mampianatra ty zany aloha teneniko tsara tsy mitsara. Za zany tsy mitsara nizaniza fa mampianatra tenin'Andriamanitra fa tsy mitsara ako. Fa za koa nefa ndriavana malala tsy maka référence nizaniza fa ny tenako nijereko malona ny sitrapon'Andriamanitra, manahoana ny fanompoko an'Andriamanitra. Aiza manompo an'Andriamanitra ry avana. Zany mahatonga anahako te hampitanao satria tiako be mihitsy ianao. Zany avana tena tiako be nareo. Tiako be tsika raha vavy rehetrarehetra ato ry avana malala. Dia zany ry avana ny tenin'Andriamanitra manao hoe aoka ny vehivavy tsy tafitafindehilahy. Tsotra fotsiny ry avana malala. Raha mahita tsika ohatra ny Madagasikara raha jerentsika ny effectif ohatra hoe raha mahita zany tsika hoe lehilahy rehetrarehetra koa mba manao jupe daholo eny an-dalana, dia tsy maninona koa zany tsika mba afaka manao pataloha daholo koa zany eny an-dalana. Fa maninona ry havana ny lehilahy raha tsy hoe efa lehilahy matoa lehilahy manao jupe zany dia efa ozy izy ny olona hoe efa tsy milamina. Fa tsika vehivavy zany manao pataloha hoe ry havana milamina. Raha eo anoloan'Andriamanitra, eo anoloan'ny tenin'Andriamanitra ry havana malala. Za androany tena teteny amintsika. Andao tsika raha vaina hiovy amin'ny fanavaozana ny saina. Andao tsika ho tonga saina amin'izao andro farany izao ry havana. Sao ry havana malala, hitentsika hoe tsy maninona io. Tsy mampaninona zany io. Mety io, Andriamanitra tsy mijery an'izany sy ny sisa. Ka ho sanatria ho tonga eo amin'ny toerany kaintsika ry havana malala. Hoe mba manao fanatitra ihany, fa tsy ankasitrahan'Andriamanitra satria maninona? Misy zavatra tsy feno ao ry havana. Misy zavatra banga. Misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra atao ambadika ilay fanatitra. Dia tsy nankasitrahana ilay fanatitra ry havana malala. Zany mahatonga ana miteny anao hoe andao tsika tena hiova. Misy ten'Andriamanitra nge ry havana malala. Jerentsika vetivety izay ten'Andriamanitra izay fa ampisainantsika any amin'ny Jakoba. Any amin'ny Jakoba ry havana malala, 2:10. Jakoba 2:10 raiso tsara ty ten'Andriamanitra ty. 2:10 Jakoba 10:10. Ohatr'izao ilay ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa na iza mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny iray loha dia meloka amin'izy rehetra. Na iza mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny iray loha dia meloka amin'izy rehetra. Ry havana, marina fa amin'ny tenin'Andriamanitra miteny manao hoe tsy misy marina na dia iray azy. Fa nefa ry havana malala, ny tenin'Andriamanitra koa dia miteny manao hoe aoka ny masina ihamasina ary aoka ny marina ihamarina. Ary ny tenin'Andriamanitra koa dia mbola milaza manao hoe alohan'ny vavaka ianareo raha matimaty, fa aoka ianareo mangatsiaka na ho mafana amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Ijery ten'Andriamanitra tsika any amin'ny Estera. Tsy maintsy jerentsika kely ty ten'Andriamanitra ty amara-palanako azy sahady. Estera 2:10. Estera ry havana malala dia vehivavy anankiray tsy mpiaina izy io. Vehivavy anankiray kamboto moa izy dia nitezain'i Mordekay. Fitiniko fotsiny ny tantaran'i Estera ho antsika izay mbola tsy nahafantatra. Notezain'i Mordekay izy, natsangany Mordekay ho zanany satria kozinan'i Mordekay zany izy io fa kamboty. Dia natsangany ho zanany. Dia rehefa tonga ny fotoana anankiray teo amin'ny fanjakana ry havana malala, hitady vady ny mpanjaka na mora ny virjiny rehetra satria apakabady indray zany ny mpanjaka satria tsy nety tamin'ny mpanjaka ilay vadiny teo aloha, niavonavona dia hosoloana zany io vadiny Ahasuerosy ny anaran'ny mpanjaka tamin'izany fotoana izany. Tantaran'i Estera. Dia apakabady indray ny mpanjaka dia novoriana daholo ny virjiny rehetra teo amin'izany toerana izany ry havana dia anisan'izany Estera. Nentina tao an-tranon'ny mpanjaka ihany koa izy mba nivory. Tao anatin'ny vehivavy maro be tao Estera ry havana. Dia rehefa tonga tao Estera dia niditra tany anatin'ny misy fikarakarana moa rehefa hoe iseho eo anoloan'ny mpanjaka ianao tsy hoe avy hatrany ianao dia iny ianao tonga dia miseho eo fa mbola misy taona
vitsy volana maromaro ikarakarana n'io vehivavy io a de zay vao miseho eo anoloan'ny mpanjaka zay ny mpanjaka vao mifidy am'izay a ny ovadiny de ireo vehivavy reo maro be samy tonga tao daholo ka samy mba teo vadiny mpanjaka kosa de samy tonga tao ny vehivavy tsara tarehy rehetra virjiny teo amin'ny fanjakana de mba ataoko hoe Estera. Rehefa tonga am'izay le havana malala tonga de hojerentsika avy hatrany a ny Estera toko faharoa andininy faha 10:10. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary rehefa tonga ny anjara andron'ny Estera zanaka vaviny Abiaila rahalahy andray Mordekay izay efa nandray azy ho zanany vavy hidirana eo an-tranon'ny mpanjaka de tsy nila na inona na inona izy mihoatra noho izay notonon'ny Egay tsindrany mpanjaka mpitandrina ny vehivavy ary Estera nahita fity teo mason'ny olona rehetra izay nijery azy. De venerantsika vakina ny ery amin'ny andininy faha 13 ery Estera toko faharoa ihany andininy faha 13. Koa noho nihiditra ao amin'ny mpanjaka ny zazavavy tam'izany de nomena azy zay rehetra ny ilainy hoentiny avy amin'ny tranom-behivavy ho ao an-tranon'ny mpanjaka. Ohatr'izao zany le tantara efa nikarakaraina tao reo vehivavy be dehibe reo de tao izy efa nomena ny fitaovana izy fidiovana sy ny zava-manitra ozy izy ny tenin'Andriamanitra de nikarakaraina mambolana tao reo vehivavy maro reo. Rehefa tonga am'izay ny fotoana anankiray hiditra ao an-tranon'ny mpanjaka am'izay eo zany vao hiseho amin'ny mpanjaka am'izay le vehivavy rehetra de hifidy am'izay zany ny mpanjaka hoe iza no vadiny. De zao rehefa malala tonga io andro anankiray io de nisy lehilahy anankiray atao hoe Egay tsindrany mpanjaka de nentina tao anatin'ny trano loatra hoe misy trano anankiray ngeza be zany de nentina tao daholo ny zavatra rehetra mihitsy zay mahatsara tarehy zay mahatsara bika zay tena hoe zay tena tiany vehivavy rehetra nentina tao amin'ny efitrano anankiray io ozy mihitsy tena Andriamanitra de nentina tao zay rehetra nilainy de napetraka tao amin'ny efitrano io mety hoe nisy étagère lavalava bebe dehibe mihitsy zany de napetraka teo daholo ny maquillage ny mascara ny lokomena ny kavina ny collier ny zavatra rehetra mihitsy ny akanjo manara-batana sy ny rehetra tena teo daholo afaka nifidy mihitsy ny vehivavy tam'izany de ny sasany lasa naka samy mba manao zay mahatsara kosa satria andro anankiray io ko ny mpanjaka nge no hifidy eto ary samy miezaka hanao zay atonga ny mpanjaka ho babo avokoa zany reto vehivavy rehetra reto satria iseho alohan'ny mpanjaka ry havana malala de samy naka rena azy ny sasany tena naka tena makiazy ny lokona menamena mangamanga tena ny akanjo tonga de natao mety tena hoe akanjo tena manaitaitra amin'ny mpanjaka mihitsy tena hoe tena zay tiany tena mety ny sasany mety ny 3 solo akanjo mihitsy vao mety afapona 4 solo akanjo na nofaina mihitsy aloha le natao mangamanga de tsy nety de aveo natao menamena de tsy nety de natao mavomavo sy ny sisa sy ny sisa naka le kavina tena hoe tena nanao kavina nanao collier nanao zavatra rehetra tena hoe zay ahatsara tarehy natao daholo ary afaka nanao an'izany nanana fahalalahana mihitsy ny reto vehivavy reto ry havana nomena azy mihitsy hoe reo de samy manara-po ataovy zay mahapety anareo fa iseho eo anoloan'ny mpanjakinareo zao. Fa zao le havana malala ny zavatra mba izy tonga konsaitsika androany. Andininy faha 10:10 averiko vakina le teny teo. Ary rehefa tonga ny anjara andron'ny Estera zanaka vaviny Abiaila rahalahy andray Mordekay izay efa nandray azy ho zanany vavy hidirana eo an-tranon'ny mpanjaka de tsy nila na inona izy mihoatra noho izay notonon'ny Egay. Inona le notonon'ny Egay? Le tary ambony tary ihany le hoe namena ny fidiovana izy zavatra fidiovany sy ny anjara haniny tsy nila na inona tamin'le zavatra rehetra teo ambony le étagère be sy le zavatra nampatsara tary rehetra ry havany Estera satria Estera zanak'Andriamanitra. Zay aloha zany tsindritsika tsara. Estera ry havana malala jiosy reto olona reto tsy jiosy fa Estera jiosy
zanak'Andriamanitra Estera. Fa tonga atao Estera ry havana malala, tsy naky izy, tsy nila na inona na inona, nanao madio tsara fotsiny izy a, ny akanjo tsotra tsara izy a, teo daholo ny karazana talon be sy ny zakory tsy miteny hoe tsy mety tsika manao talon, afaka manao talon tsika fa tsy hoe zany no tiako tenena. Teo daholo le zavatra menamena sy le mangamanga sy le rehetrarehetra fa tsy naky izy ry havana. Teo daholo na ny vernina n'inona fa tsy nanao Estera ry havana malala. De inona zavatra nitranga? Niditra tao daholo amin'izay ny vehivavy rehetrarehetra miaraka amin'ny kitakitakitak, miaraka amin'ny rehetrarehetra atao mihitsy izay sitomana amin'ny mpanjaka. Fa tsy taitra ny mpanjaka. Fa rehefa niditra Estera ry havana malala, de mazava nahita fitita amin'ny mpanjaka izy. Napakary ny aso ireo sy mpanjaka izy ho vadiny. Gaga daholo ry havana ny olona rehetra. Hoe dry, fa ahoana koa ary zany? Zah ve mba niezaka ihany nanao izay mba tsara? Efa nisy fotoana moa izy ity nitoriana tany aloha tany nitorian'ny vadiko, de nahafinaritra be mihitsy tamin'izay. Hoe zah mba niezaka ihany nanao izay nahatsara anahako teo anaon'ny mpanjaka fa tsy nijeren'ny mpanjaka akory aho. Ry havana malala. Ny ten'Andriamanitra ry havana any amin'ny ohabolana 1:310. Ohabolana toko 1:310 haitsika tsara mihitsy izay teny izay, tena eo am-bavantsika tsara mihitsy ry havana izay ten'Andriamanitra izay. 9:30 dia milaza manao hoe amin'ny alan'i Jesosy hoe fitaka ny hatsaram-bika ary zava-pona ny fahatsara-tarehy, fa ny vehivavy matahotra ny Jehovah ihany no hoderaina ry havana. Ny vehivavy matahotra ny Jehovah ihany no hoderaina. Tsy hoe ny vehivavy matahotra ny Jehovah koa hoderaina, fa ny vehivavy matahotra ny Jehovah ihany, izay ihany. Manavaka tsara mihitsy izany teny izany, no hoderaina. Tanteraka tamin'ny Estera io teny io, ny vehivavy matahotra ny Jehovah. Satria ry havana malala, izay mihitsy nefa fiainan'ny Estera, izy zanak'Andriamanitra, tsy hainy zany. Tsy hainy no manao an'izany ary miverina ry amin'ny resaka fahonoana tena amara-paranantsika azy. Miala tsiny moa fa ohatran'ny hoe tsika vehivavy ny tena voahitsy teto amin'ity toriteny ity. Za ry havana indraindray manontany tena. I Adama sy Eva ry havana samy noforon'Andriamanitra. Noforon'ny Adama dia noforon'ny Eva. Dia hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara avokoa izay rehetra nataony, tsara avokoa. Tsy nisy mihitsy izany hoe i Adama tsaratsara kokoa, fa i Eva somary natao ratsiratsy kokoa, fa mbola mila hatsaraina kokoa fa mbola ratsiratsy. Fa i Adama natao tena tsara. Fa mitovy, samy tsara. No namoronan'Andriamanitra ny Adama sy namoronan'Andriamanitra ny Eva, samy nahafapo azy ireo. Tsy nisy tombo, tsy nisy ala ireo fa mitovy ry havana. Fa ny zavatra mampametra-panontaniana ry havana dia izao foana hoe tsika vehivavy ry havana mitady zavatra tombony foana, dia miverina ihany le resaka tary amin'ny Eva, te hihinana an'ilay voankazo voarara, tsy manana fahonoana teny. Za koa tsy miteny hoe lehilahy tsy ohatr'izay, misy lehilahy be dia be izao ny lehilahy manao kavina, manala volomaso sy ny sisa sy manao makiazy koa, fa tsy ny rehetrarehetra zany, tsy hoe raha jerena zany effectif, tena kely dia kely. Kely dia kely zany hoe lehilahy manao an'izany. Fa tsika vehivavy saika ataoko hoe saika tsika rehetrarehetra mihitsy, saika ohatr'izay daholo. Dia eto zany ry havana tena te hisitrana an'izay hoe tsara ve ry havana namoronan'Andriamanitra anao? Za aloha ry havana tena taty aoriana vao tonga saina tamin'izany hoe tsara ny namoronan'Andriamanitra. Za taloha dia olona mpanao, za ijoroako vavolombela foana satria sao tsika mieritreritra hoe za ty tena olona efa ohatr'izao foana hatramin'izay, tsy ry havana. Fa za ry havana tao anatin'ny fahatanorana tena olona tena jejo be mihitsy aho. Ny aina tao anatina fijejojona tsy nisy ohatr'izany ahako. Tsisy zavatra tsy nataoko, tsisy zavatra tsy nanaovako, tsisy zavatra tsy nisy tety amiko. Tsy nisy ary isan'andro zany mivoaka ny trano tsy manao makiazy be zany tsy azoko ny haiko. Ohatran'ny olona hoe hafahafa be aho, ohatran'ny olona hoe tsy izy mihitsy ahako. Dia mahafinaritra anahy mihitsy ilay dogadikafan'ny olona tamin'izany ry havana hoe mahafatifaty be, manja be sy ny sisa noho ilay zavatra anaovako sy eny amin'nahako ry havana. Tsy riritin'ny olona, tsy safan'ny olona.
tena finaritra anahy tamin'izany fotoana zany satria za mieritreritra hoe zay mihitsy ny tena fahatsarana tena zao za vao tena atao hoe tsara am'izao tena mety be zao fa za raha fa nanomboka 7 taona nandray an' Jesosy 7 taona ataoko hoe mbola tao anatin'ny fahatanorana tsy mbola antitra fa rehefa nifanena tamin'i Jesosy amin'izay ary avana dia ny zavatra reko mihitsy ny anatiko any hoe mpanitsy anah Andriamanitra hoe miovay ianao miovay ianao dia tsy sarotra tamiko ry havana ny ala tamin'izany satria za te hanaradian Jesosy za te hanamasina ny tenako an'Andriamanitra ny olona mitsara anao hoe za terisaina tsy mahavatena sy ny sisa ry havana fa za ry havana matsara hoe sambatra tena reko mihitsy hoe sambatra manana an Jesosy ry havana nampifanakaiky anahy bebe kokoa tamin'Andriamanitra mihitsy ry havana ny fanamasinako ny tenako ry havana malala averiko ilay teniko teo manao hoe noforonin'Andriamanitra ry havana Adamasy Eva samy nahafapo azy tsy nisy tombo tsy nisy ala fa tsika vehivavy ry havana mila manana fahonona tena manina ry havana tsika ny mieritreritra hoe raha tsy manao an'ity menamena ity raha tsy asiako an'ity mangamanga ity ny masoko raha tsy hosorako menamena be ny hohako na maintimainty na mangamanga dia tsy tsara tsika ry havana malala ny nifitsika nataon'Andriamanitra fotsifotsy satria izay no hitan'Andriamanitra fa mahatsara azy manina ry havana ny nifitsika ny tsy lokontsika menamena na mangamanga mialatsiny ry havana malala tiako nareo tena tiako nareo za ry havana tsy ny tsara n'izamizy fa tiako nareo tena ahita an'izany hoe fahasoavan'Andriamanitra tiako nareo tena iaina an'izany hoe tena fanatrehan'Andriamanitra tsy tapaka eo amin'ny fiainanareo zany mahatonga ana mitory an'izany androany ary mampianatra an'izany androany raha misy ilo amin'ny Kristy dia olom-baovao izy ry havana efa lasa ny zavatra taloha indro tonga vaovao ireo za ry havana androany tena teteny amintsika mihitsy hoe fitiavako anareo ny ampianarako an'izao tsy fitsarako nizaniza ry havana malala fa fitiavako antsika rehetrarehetra afa-po aminao Andriamanitra ry havana afa-po amin'ny fahatsaratsika ry havana Andriamanitra azotsika tao ny manadio ny tarehantsika tahaka ny Estera nomena azy ny fidiovana asio menaka ny tarehanao diovy rehefa misy tasy amboary ny volonao ataovy brushing fa aza lokoina ry havana ny volontsika maintimainty namoronan'Andriamanitra ny volonao dia ataovy maintimainty ny volona aza lokoina menamena aza lokoina marron aza lokoina fotsy fa ilay ten'Andriamanitra ry havana any amin'ny Kolosiana iverenantsika kely izay teny izay amaranantsika anazy androany satria anjara lava loatra Kolosiana iverenantsika angely hoe ten'Andriamanitra any amin'ny Kolosiana 7 teo ry havana 9 9 Kolosiana 7 9 angevaka itsika ilay izy teo manao hoe aza mifandainga ianareo fa efa narianareo ny toetra taloha mba amin'ny asa ary efa notafianareo ny toetra vaovao izay avaozina amin'ny fahalalana tsara araka ny endrika izay nahary azy endrika Andriamanitra ry havana nahariananao naharianantsika rehetrarehetra za androany tena netana antsika tena fitiavako aty tenin'Andriamanitra ty ry havana malala raha menamena ny volonao andao verenantsika lokoina maintimainty avereno amin'ny laoniny ry havana za ry havana teteny aminao tsara tarehibe ianao tsy voatery ianao manao an'ireny zavatra rehetrarehetra ireny fa reny rehetrarehetra ireny dia araka ny ten'Andriamanitra fa endrika fijejojejona avokoa reny ry havana malala fijejojejony reny
tsy ankasitrahan'Andriamanitra tsika ngeravana mahita sitraka amin'ny olona manao andreny mahita sitraka aman'olona mihitsika ravana manao andreny zavatra ireny satria tena faly ny olona mijery atsika mahafinaritra ny olona tsika tian'ny olona mijery atsika dia ankasitrahan'ny olona mihitsy ravana malala ny zavatra ataotsika fa ravana malala andaotsika ravana iova amin'ny fanavaozana an'izay andaotsika ravana tena iova amin'ny fanavaozana ny saina dia amantatra ny sitrapon'Andriamanitra Galatiana 5:19 fa miarihary ny asa nofo dia izao fijangajangana fahalotoana fijejojejoana Efesianina 4:7-10 dia olona tsy mahalala enatra intsony ka nanolo tena ho amin'ny fijejojejoana anao izay fahalotoana rehetra amin'ny fiheremana riavana malala fa ampy izay ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny andro lasa ho nanaovana ny fanaony gentlisy tamin'ny nandehanana tamin'ny fijejojejoana sy ny fanirian-dratsy sy ny fimamoana sy ny filanaovan-dratsy sy ny fisotrotoaka ary ny fanimpotsampy izay fady indrindra Petera 1:4-7 riavana tiatsika Jesosy riavana ditsenan Jesosy ny amin'ny raolanitra tsika ary voalaza ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny apokalipsy riavana fa izay manam-pahamasinana ihany mahita an'Andriamanitra ozy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny apokalipsy dia miteny mihitsy fa zay masina zay manam-pahamasinana zay masina ihany no afaka hitsenan Jesosy ny amin'ny raolanitra zany riavana fa tsy ny olona rehetrarehetra ary teneniko atsika foana hoe eto sady tera ny lalana makany amin'ny fiainana fantatsika tsara riavana ny tokony atao mba amin'ity androany ity andaotsika iova amin'ny fanavaozana an'izay tsy mahafaty antoka riavana ny manao akanjo motina foana isan'andro tsy ao anatin'ny andro iray ao anatin'ny herinandro ihany tsika ny motina riavana fa isan'andro satria Jesosy riavana tsy andro iray ao anatin'ny herinandro ihany no manisy soa atsika raha ohatra riavana malala hoe isan-kerinandro ihany tsika vao mba hanao izay mahafaly an'Andriamanitra amin'ny alalany izay rehetra ataotsika na ny fitafintsika na ny fitenitsika sy ny zavatra rehetra koa tia moa riavana Andriamanitra indray mandeha ao anatin'ny herinandro ihany koa vao mba manisy soa atsika sy manao izay mahafaly atsika riavana fa andao riavana tsika hanao izay mahafaly an'Andriamanitra isan'andro amina mivoaka na miditra tsika ho tahina ozy ny tenin'Andriamanitra fa na mivoaka koa tsika na miditra riavana dia hanao izay mahafaly an'Andriamanitra tsika mba ho tanteraka amintsika izany tenin'Andriamanitra izany tiatsika Jesosy mahereza daholo izay no momba ny fahamasinana no tapany voalohany fa mbola hitatra any amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy ny resaka fahamasinana venarantsika eto dia tapitra androany aloha tapitra eto aloha ny fampianarana satria efa lava ihany dia mino fa nampahery atsika rehetrarehetra ny fampianarana androany mahereza daholo fa tiatsika Jesosy tiatsika Andriamanitra dia mahereza daholo tsika rehetrarehetra ivavaka tsika amin'izao fotoana izao amarana ny fotoana Jesosy hoe misaotra anao zay ny amin'ity androany ity mankasitraka ny amin'ny fampianarana zay Jesosy faly zay manana anao faly zay ampianarinao Jesosy malala ary androany Jesosy zay rehetra nataonay teto dia ataonay ho voninahitry ny anaranao Jesosy eo vangio ny fona tsiray avy amin'ity androany ity ampafantaro ny sitraponao zay Jesosy isan'andro te hitombo amin'ny fanarahana anao tompo te anao zay mahafaly anao zay Jesosy raha misy Andriamanitra eto mety mbola misalasalany amin'izany tenao zany aoka ny fanainao masina Jesosy amangy anay tsiray avy amin'ity androany ity aoka ny fanainao masina Jesosy andresy lahatra anay ampafantatra anay ny marina fa ny marina nanafaka anay tsy ho andevo dia misaotra anao Jesosy ny amin'izao teninao izao voninahitra ny eo aminao rery haleluya amen manasantsika foana hamaky tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy manao hoe dinionareo ny soratra masina ny tenin'Andriamanitra lavana tsy miteny fotsiny hoe vakio fa hoe dinio ny soratra masina dia maherezitsika rehetrarehetra tahiny Jesosy amin'ny manaraka indray ny fampianarana manaraka haleluya amen